Merina ny arahaba ho antsika rehetra indray amin'izao alina izao. Raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza Dikeledy rehefa tafiditra antanety atao amin'ny commune rurale Ampisikina izy tamin'ny fitorana sasany teo dia nikisaka kely ao amin'ny commune Nivorano Avaratra tamin'ny Sivora alina. Rehefa tafiditra antanety izay moa ny rivo-doza noho ny sakasakana izay sedrainy sy noho ireo tendrombohitra any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny dia somary niena ny heriny ka lasa forte tempête tropicale izy amin'izao. Araka izany dia mitondra rivotra eo amin'ny 10 kilometatra isan'ora ity rivo-doza Dikeledy ity ary arahana tafiditra 50 kilometatra isan'ora. Mizotra miandalana miaka-ndrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Raha izay fizotran'izay dia tombanana ivoaka an-dranomasina indray eo amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ao any amin'ny manodidina ny Nosy be any zany no ivoahany an-dranomasina indray amin'ny divarainy eo no andrasana izay fivoahany an-dranomasina izay. Na zany na tsy zany aza nefa noho ny fisian'izy io ny rahona miaraka aminy dia tombanana mbola merotsakorana betsaka any amin'iny faritra avaratry ny Nosy iny. Ndrivotra ihany koa mety mbola mafy any amin'ny toerana izay andalovany. Araka izany dia mila miomana foana ny rehetra amin'ny ponina amin'ny faritra avaratry Madagasikara amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana. Aoka isika zany ho tony ary aoka ihany koa ho mailo hatrany. Torohevitra averina foana arao foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny édition. Tsy misy fiovana ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza ary tsy misy fiovana koa ny any an-dranomasina fa mbola tsy tokony andrika mihitsy aloha amin'ny faritra rehetra voakasika satria mikorotana tanteraka ny toetry ny andro an-dranomasina. Izay indray ny vaovao mahakasika ny Dikeledy. Manome fotoananao rehefa avy eo indray aza misaraka aminay azy.